Olona maro no nandray anjara tao anatin'ilay filaharambe notanterahana tao amin'ny renivohitra Matsiatra Ambony ny alahady lasa teo nahitana ny fandraisana anjaran'ireo mpiangalin'ny kongofo moa izy ity. Tafiditra ihany koa tao anatin'ny lanonana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fahatelo amby telopolo taona nidiran'ny kongofo teto Madagasikara. Nanome voninahitra ny fotoana araka izany Andriamatoa Sylvain Rabetsaroana, kandida ny PNG mazava amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia izy ihany koa moa sady filoham-boninahitra ny kongofo eto Madagasikara. Ravakarandramanalina Stefana Razafy Malimby. Tsy nampitsoaka ireo mpikatroka avy amin'ny ligin'ny kongofo eto amin'ny faritra Haute Matsiatra sy olom-pirenena anarivon'ny maro ny orana sy ny atsika raha nandray anjara tamin'ity filaharambe notanterahana ny aingana teto amin'ny lapan'ny tanàna Fianarantsoa ka teto amin'ny kianja Sofia Ambalaksoa Fianarantsoa ity ny alahady rojona lasa teo izy ireo. Ity filaharambe ity izay tafiditra tao anatin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanamarina ny fahatelo amby telopolo taona nidiran'ny kongofo teto Madagasikara. Andriamatoa Sylvain Rabetsaroana, kandida ny antoko PNG mazava no nifidian'izy ireo ho filoha voninahitra ny kongofo ary ametrahan'izy ireo ny fitokisana entina hanarenana amin'ny firenena sy hanatanteraka ihany koa ny hafatra efa napetraka i grand maître Filaharambe ny alohan'ny nandaozana ny Madagasikara. Ahoana ny afatarana fa ho avy dia ho latsaka katerena ny firenena ho izay andalo krizy lalina faran'izay lalina Madagasikara ary tsy misy olona mahavahany io krizy io tsony raha tsy ny kongofo miara-mitsangana manavitra ny firenena amin'izay ty tanindrazana. Tonga ndraiky amin'ny sivifolo mbola tsy izy ihany, tonga ndray ny roa sy roa arivo mbola tsy izy ihany, tonga ny sivy sy roa arivo aloha mitazatazana aloha fa ohatrany hafahafa izy ty. Fa telo amby folo sy roa arivo mandray andraiky tsika hanavaka ny firenena miaraka amin'ny Sylvain Rabetsaroana miara-tehaka amin'ny refitrefitra. Isan'ny mpianatry grand maître Filaharambe moa i Sylvain Rabetsaroana tany amin'ny taona 20 no mariany fa ny toe-tsaina kongofo dia fomba iray entina manabe ny tanora ho lasa olombanina. Nambarany ihany koa fa faritra manana ireo fepetra ilaina entina mpandrosoana azy Matsiatra Ambony saingy misedra olana amin'ny tsy fahampiana fotodrafitrasa ity faritra ity. Tonga ny ropilanina nareo sady tonga ny lalana tena manontany tena hoe ahoana ny voaran'ilay tanàna. Tsy lazaina intsony ny valala manenika sy mihinana ny voly eto amin'ity toerana ity. Tsy lazaina intsony ny olana amin'ny fandriampahalemana. Ny fahatsoto matata efa dia feno olona olomanga namoaka manampaizana maro, faritra mamoaka ihany koa fambolena, ny fiompiana, ny arenan-kibon'ny tany. Tsy misy zany natao hoe développement eto Fianarantsoa antsoina hoe zone industrielle na zone économique spéciale. Tokony jerena akaiky zany ilaina vahaolana koa. Manana vahaolana entina mahany ireo olana sedrain'ity faritra ity Andriamatoa Sylvain Rabetsaroana izay ho velabelariny amin'ny fotoana manaraka itsidiany amin'ny Fianarantsoa. Tamin'ity fandalovany teto amin'ny tampon-tanàna Matsiatra Ambony ity dia nahazo tsodrano avy amin'ny roapolona teto toerana ihany koa ny tenany. Agny amin'ny tegnanao metra voko agnao ny fisangatriany hoana ny toro-tegna. Itoy mandavataona moa ny fanamarina ny fahatelo amby telopolo taona nidiran'ny kongofo teto Madagasikara izay ny grand maître Filaharambe no napiditra azy. Tamin'ity fotoana ity dia nanolotra omby roa natao nofikena amin'ny tampihavanana ho an'ny kongofo i Sylvain Rabetsaroana ary nanolotra ihany koa ny mpanakantionja izay nanafana ny fotoana teto.